Ok, miarabanao ndray hiditra amin'ny tapany faharotsika satria tapahako ohatran'izay le izy satria tsika tsy sarotra be le gigany Madagasikara zany nefa izy lavalava ihany tiako vitaina hatramin'ny farany amin'ny mombany de Sinaï, de la création au Sinaï. Ok, notion des temps. Tadio tsara tao anatin'ny antiquité ny notion en semaine est universellement connue. Ao alohany io adiniko nanao an'io misy oh là là, j'ai un trou de mémoire. Animation. Ny voalohany io dia zao ny philosophe grec ohatra ny Hésiode, Philon, Porphyre et Joseph dia ny accepter ny notion de temps daholo. Nafantatra ny hoe semaine sy ny karazany. Ny astrologue, ny prêtre égyptienne, ny assyrienne, arabia, ny tany Inde, ny Chine dia nanaiky an'io notion de temps io. Ny 7 jours, sy ny semaine, sy ny 40 jours, sy ny karazany. Nieky daholo zareo tao anatin'io. Tadio fa niainga tany amin'ny misy any Job na ny mage ny mpandinika ny volana sy ny kintana sy ny taona. Donc ny égyptienne nalala an'izany zavatra zany, nalala ny notion en temps misy hoe 7 jours an'Andriamanitra, 6 jours ohatra zao avy tamin'ny taranaka tsy haiko ohatra ny agara sy ny karazany reny nalala an'izany zareo, tsy nafantatra an'izany. Toy antsika le izy. Ny Baiboly koa dia mampiseho ary mipersiste mihitsy ny semaine tao Eden. Ary mitazona mba tsy hisian'ny idôlatrisy mba ialana amin'ny homme amin'ny idôlatria sy ny anona momba resaka momba an'Andriamanitra zany. Zay natonga an'Andriamanitra nitazona an'io sabata io ao anatin'io Baiboly io mba ahafahan'izy ireo tsy manao foana. Toy izantsika le izy Noé nafantatra ny division ny temps ao anatin'ny herinandro. Andriamanitra dia niteny anazy ao amin'ny 7 jours après les déluges furent sur la terre, Genèse 7:10. D'accord? La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ao anatin'ny Genèse daholo nahitantsika zany tamin'ny andron'ny déluge. Nampiseho an'Andriamanitra anazy zany, tenenin'Andriamanitra anazy zany. Donc nafantatra tsara ny atao hoe 7 jours izy, nafantatra tsara ny atao hoe 40 jours izy, nafantatra tsara ny atao hoe sabata izy, nafantatra tsara ny atao hoe mitsahatra ianao ny andro la zoma, ny sabotsy ianao dia mitsahatra ianao ny andro sabotsy na zoma hariva dia ny sabotsy ianao tsy manao ninina dia mandeha indray ny andro madana satria Andriamanitra nyresaka taminy. Andriamanitra Jesosy nanome torohevitra anazy tsy afaka niala tao amin'izany mihitsy ny Noé. Toy izantsika an'ilay izy car encore en 7 jours, azafady zay vao mivoaka ilay izy, car encore en 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Genèse 7:4. Azonareo zany 7:10 miteny an'izany koa. Dia la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Nafantatra ny notion de temps Noé. Nafantatra tsara ny notion de temps Noé. Toy izantsika ilay izy avant même ça c'est miverimberina. Ok, tadio tsara misy zavatra tiako ampiseho anareo ty. Ty zavatra ty dia intéressant be. Adama raha maty tamin'ny 700 taona dia le mec dadan'i Noé efa 56 ans. Tirefo tsara référence io. Adana men'Andriamanitra ny lalàna ny sabata. Ok, c'est tout de mitsahatra nareo. Dadan'i Noé 56 ans. Donc tsy maintsy nameny Adam any dadan'i Noé ny sabata. Maty le mec Sem, fils de Noé 96 ans. Tadidinareo le niteneniko hoe relais ohatran'ny 100 mètres io relais namenan'ny Sem indray le izy. Et ce dernier nafantatra ny Abraham. Inona ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abraham ary niteneniko tary amin'ny inona le texte iny, Andriamanitra dia tian'ny lalako, manaja ny lalako ary tia anahako. Jerevanareo le zavatra mifampitotoy. Donc ninona ho tenenitsika dia ny instruction nomena ny Adama
mitondra ny sabata sy ny fizarazaran'ny taona ny andro sy ny semaine dia tsy maintsy tonga tany amin'ny Abrahama. Ary Dieu lui-même nanome témoignage anazy amin'ny Genèse 26:5. Satria Genèse 26:5 rehefatsika kely Genèse 26:5 miteny gasy satria efa nihaino ny feo Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany dia nididiko sy niteniko ary nilalako. Tsisy ninona azontsika atao mihitsy, tsisy, satria ahoana moa izy teo les mecs mais donc tout à fait Abrahama tonga tany amin'ny fony hoe tsisy ninona azontsika atao satria Abrahama nitandrina ny lalàn'Andriamanitra araka ny tokony izy. Hotoizatsika ilay izy Abrahama manomboka teo amin'ny Abrahama dia tadio tsara fa tsy mandehandeha ho azy io. Tantaran'ny Abrahama dia tsotra. Abrahama dia avy any amin'ny faritra misy ny atao hoe Ur. Mila miverina kely amin'ilay tantara ve zako? No, tsy manino. Okay. Tao anatin'ny atao hoe nisy ny atao hoe Nimrod sy ny karazany reny. Okay. Nimrod dia matanjaka be tamin'ny andron'ny Babel sy ny karazany reny. Okay. Dia izy nomen'Andriamanitra fahalalana manokana. Mahalalana manokana nitazona sy nitandrina ny Oanina io. Mivoaka tao anatin'ny Oanina io ary nitory ny filazantsara. Zay ilay mahatonga anako miteny ianareo hoe Andriamanitra dia mitazona olona foana na dia stupide ary tsika na manao bêtise na manao tsinitsina an'Andriamanitra dia mitazona olona foana Andriamanitra hitondra hanome an'ilay relais. Abrahama dia nitransmettre io finoana io teniko nametraka ny ihany io finoana io ao amin'ny fianakaviana. Tadio tsara Genèse 29 26 27 Genèse 29 27 29 voakitsika miaraka. Tandremo tanterao ny herinandro ity anankiray ity dia omena ianao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola nomponao ahy 7 taona indray. Momba ny Jakob io raha tsy diso ahako. Okay? Dia nataon'i Jakob izany ka notanterahany ny herinandrony dia nomeny Labana azy koa ny Rahely zanavavy ny vadiny ary nomeny Labana andravy zanany koa Bila ankizy vavy ny anompy azy. Donc ny zavatra rehetrarehetra dia nampitaina tamin'ny Jakob namena ny zanany daholo ny zavatra rehetrarehetra namena azy tamin'ny zanany izy araka ny texte hitantsika io. Tsy nananao foana mihitsy ny Andriamanitra fa namena ny Abrahama tia ny lalàny, tia anazy, nanompo anazy, nanome voninahitra anazy tamin'ny lalàny, nitandrina ny dibiny, nitandrina ny sabatany ary Abrahama ny transmettre an'izany taty amin'ny fianakavianany rehetrarehetra. Hidina ihany tsika hijery Genèse 50:10 hojerevantsika Genèse 50:10 amin'ny teny frantsay nanovako anazy fa hojerevantsika izy amin'ny teny malagasy 50:10 ary rehefa tonga tao Goré Anatada izy izay ao andafin'ny Jordana isa dia nanao fisaonana lehibe sy mafy indrindra teo izy dia nisaona andray ny afitohana Josefa 7 jours. Fantatry Josefa lay atao hoe notion de la semaine 7 jours. Fantany fa namen'Andriamanitra tamin'ny nampitapitan'Andriamanitra zany tak dia tonga hatrany amin'ny Josefa. Okay, hidina ihany tsika problème. Tia no problème tena farany mandreraka indrindra satria tia no nahatonga ny olona betsaka amin'izao fotoana izao miteny hoe tsy nanaraka ny sabata ny Israeliana satria ny taranaky Abrahama, Isaac dia Josefa dia tonga tao Egypte. Io tao Egypte izy ny asa sy nanao ny zavatra rehetra ny aservira zany. Okay. Fa tao izy nahita an'ity atao hoe rehefa maty Josefa dia misy Pharaon tsy nahafantatra anazy dia nampijaly an'zareo. Okay. Nanomboka teo no nisy voalohany indrindra ny difficulté pour observer ny sabata. Ok, c'est ça le problème en fait. Nanomboka teo no nisy an'io zavatra io satria adino le izy satria mangeja loatra lay fampijaliana fanandevozana nahazo an'zareo tao. Misy kapoka karavasy hitantsika amin'ny film sy ny karazany mafy no reny
io pharaon io tsy nahafantatra ani Joseph. Ok, raha hojerevantsika ny texte Exode 1:13-14 dia hitantsika tsara izy hoe les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Mafy be mihitsy ny dia vy mangidy dia asa mafy be mihitsy ny argile brique mba hanaovana ny pyramide sy ny karazany reny dia avec cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Zay mahatonga an'ireo nanadino ny sabata. Zany hoe zareo ihany koa amin'ny epoka io tsy nanana finoanan'Andriamanitra intsony satria tena niataka ohatran'ny hoe miverina hoe niataka mihitsy ny Andriamanitra. Zay nahatonga ny Moïse tsy maintsy nalaina. Et c'est là le problème en fait. Tsika mieritreritra foana hoe adinon'Andriamanitra tsika olombelona. Raha ohatra ka nisy ny problème atao tamin'ny andron'ny Abrahama, nalain'Andriamanitra mivoaka tao Abrahama. Ok? Zay le hoe mitazona ny fahalalany. Misy texte fa mbola tsy tadidiko fa ilantsana anao zay. Raha misy manino anao dia mitazona 7000 personnes nahako, mitazona ny fitiavako, mitazona ny fahalalako, mitazona ny sapatako sy ny karazany. Dia jerevana io hoe tsy maintsy namoaka ny Moïse tao izy mba hitondra an'ireo hivoaka eo dia jerevana reo ny suite. Exode 7:25, 12, 15, 19, 13, 16 ndraso avoakako mivoalohany fa tsy mety mivoaka io. Tadidio tsara fa ninonninona mitranga tao Égypte dia nalala ny notion de temps, notion de la semaine ni Israélite. 7:25. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé la fleuve. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, ninina ny zavatra nitsanga tao dia nampiseho foana Andriamanitra fa tsy maintsy ao anatiny ao izy. Namiandra hoe 7 jours. 7 jours misy antony be mihitsy ny manao an'io zavatra. Matao Andriamanitra manao an'io ary tsy azo teniteny. Zay mahatonga anako miteny aminareo hoe tsy d'accord mihitsy amin'ilay niteneny hoe bon ny sapatany tsy niproposen'Andriamanitra mihitsy na tsy namen'Andriamanitra mihitsy raha tsy apartiran'ny promulgué apartiran'ny Mont Sinaï. Non. Namen'Andriamanitra ny notion du temps izy zay nahatonga ny Abrahama nivoaka, zay nahatonga ny Moses nivoaka. Ok, alefantsika ihany izy au désert. Tadio tsara diso io entrain tiako soratana eo azafady. Vao nivoaka nandeha tany amin'ny désert ny Israélita dia efa nanomboka ny observer ny sabata. Mbola tsy nivoaka akory ny Mont Sinaï dia efa nanomboka ny observer ny sabata. Donc diso be le fiteny hoe tsy ny observer ny sabata mihitsy ny Israélita. Vao nivoaka tao Israël tao amin'ny désert izy vao nandeha tany désert dia efa nanomboka ny observer izy. Ok. Exode 16:23. C'est ce que l'Éternel a ordonné demain et le jour de repos. Tamble momba le manio. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Exode 16:23. 2 fois. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Mananomboka nanao sabata ry zareo. Mbola tsy mivoaka akory ny lalàna tany amin'ny nanoratan'Andriamanitra le dity vola. Tohiza atsika. Le peuple dia nitazona ny 7e jour, jour béni, parce que Dieu le donne na memane. Na dia nieritreritra ry zareo il pense au repos hebdomadaire et ramasse au 6e jour une double de quantité de manne. 6e jour, une double de quantité de manne. Fantatra ry zareo fa tsy maintsy manao double ny quantité ny manne izy ny vendredi. Nafantatra ny notion de temps en Israël. Vao nivoaka tao amin'ilay tsy nisy fijaliana intsony izy dia nanaraka ny sabata. Ary mbola tsy mivoaka akory lalàna teo amin'ny Mont Sinaï dia efa nanangona 2 fois satria normalement ny sabata tsy manao ninona mihitsy. Na ny sakafo ara efa préparé ny andro vendredi. Au désert. Tadio tsara fa c'était un jour consacré à Dieu ni sabata pour eux, pour le peuple. Mbola
miresaka momba amin'ny peuple tsika. Ok, tohizatsika ihany Exode 16, 18, 29. Tsy ataoko amin'ny teny gasy fotsiny fa zaranareo mijery anazy Exode 12 enina-mbifolo, valo-mbifolo ka hatramin'ny fasivy amby roapolo. Une obligation de l'observer le sabbat ne pouvait sous aucun prétexte abroger. Ndao vaitsika miaraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra tamin'ny Moïse par rapport aux personnes qui ne respectent pas tamin'io fangalana sakafo andro vendredi io. Exode 18, 29 zay ho azonareo jerena. Dia rehefa tsara ny zavatra tenenin'ny Andriamanitra tamin'ny Moïse mandra-pahoviana nareo no anda amin'ny voninahitra anahako amin'ny andro sabata sy ny lalako. Dika teny ohatrany dikotakotra dika teniko zay mandra-pahoviana. Mbola tadio tsara fa mbola tsy nivoaka koa ny lalana Moïse, lalana namen'Andriamanitra Moïse, dia fa niteny an'io Andriamanitra momba an'io manina io mandra-pahoviana. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, vous dit Moïse, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. C'était un jour consacré à Dieu, à l'Andriamanitra de me bénir, c'est me sanctifier juste dans le jour de sabbat. Tu me sanctifier commandement 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, le sabbat sanctifié et béni par Dieu lui-même. Il a une raison pour ça. Ok. Utuizatika les triple miracle. Ok, kuvidi suftakota mfarany angamtia, zaraiky nirotsi indray izy. Mba ahafahan'ny Israelita ny observer ny andro sabata, dia Andriamanitra dia nanao zavatra isaky ny semaine pendant 40 jours. Zay le atao hoe triple miracle. Voalohany indrindra, inona ny zavatra hita atao? Double mesure de la manne isaky ny 6e jour fois 2. Nazeran'Andriamanitra avy any an-danitra. Faharoa, aucune manne le 7e jour. Fatelo. Elle se conservait intacte du 7e, 6e jour au 7e jour. Iverenatsika kely ny texte satria farana io tina overenatsika kely ny texte narina na oloana io texte rehetrarehetra io. Matetika nisy nitazona. Fantatritsika tsara ny tantara. Tamin'ny andro latsinainy, lamomboka lahady nisy nitazona kely simba ny apitso. Latsinainy simba ny afaka apitso. Ny mardia misy mitazona foana dia lasa lomotra le izy. Par contre ny nahagaga ny 6e jour au 7e jour, zany hoe miala amin'ny satria double de ration ny 6e jour, miala ny vendredi soir, ramassé double toute la journée, double, dia mandeha makany amin'ny sabbat arrive, manomboka amin'ny valo alina maty masoandro, tsy simba mihitsy lay manina, mahagaga. Satria manino, Dieu l'a sanctifié le jour de sabbat. Dieu a béni le jour de sabbat. Utuizatsika le izy. Ay, vitatreo le izy. Zay no tiako hozaraina aminareo androany. Ok? Ny zara anankiroa iny satria tiako ho azonareo tsara iny satria tsika amin'ny herinandro tsika dia hijeriny hoe du Sinaï à Jésus. Dia avy eo tsika marina de Jésus aux apôtres dia amin'izao andro iainantsika zao satria tsy maintsy tenenina foana zany zavatra zany. Misy antony be ity sabaty aloha ty ho tenenina mihitsy alohan'ny atongavany tenenako anareo momba ny atongavan'i Jesosy. Tadio tsara ho Andriamanitra dia ny sanctifie ny sabata. Ho averiko aminareo indray le texte momba ny Noé tsy nahita ny kanana. Mba ahafahantsika mandinika tsara ny impact mety miandry atsika tsy manaraka an'io lalàna sabata io. Raha niresaka mombamomba ny kanana, Moïse sy Jesosy dia niinsiste Moïse dia niteny hoe avelao ahiditra ao tompoko, avelao ahiditra ao fa tsy mety amiko io, avelao fa mba te ahita an'io, mba te hiaina ao inana valina Jesosy anazy, non, catégoriquement non, tsy hiditra ao mihitsy ianao.
fa ho faty ianao a ohatra ny Arona fa ho ampisehoko anao le izy de nasainy niakatra teny an-tendrombohitra izy de nijery ilay kanana vaovao à 120 ans a mandeha tongotra miakatra amin'ny tendrombohitra de mijery an'ny lemaky ny kanana rehetrarehetra nahita maso izy. Ok, itsika taranaky Abrahama hoa raha taranaky Abrahama tsika de tadidio tsara na katolika ianao na protestante ianao na luthérienne ianao na Jesosy mamonjy ianao na pentecôtiste ianao ninonino ianao na musulmane ianao taranaky Abrahama tsika tsisy fanomezantsiny ty zavatra ty satria ny fitondrana napetraky ny Vatican sahako miteny an'izany hatramin'ny voalohany ny cardinaux miseho anazy hoe vicaire de Christ no natonga antsika misavoravora ohatran'izao. Dio le texte nampisehoko anareo hatramin'ny voalohany rehetrarehetra teo ampisehoko anareo mihitsy le satria miteny mihitsy nireo olona reo hoe ny fanarahanareo ny lalàna katolika no mahatonga anareo ohatran'izao. Anareo rehetrarehetra izay manaraka ny jour du soleil de tadidio tsara fa que celle de l'église catholique romaine. Partout la Bible oblige la sanctification du samedi, le 7e jour de la semaine. Vous, protestants, Jesús mamonjy, pentecôtiste, inona koa témoin Jéhovah, inona koa tout rehefa manao an'io dimanche io de tadidio tsara admettre l'autorité de l'église catholique romaine qui vous a marqué lorsque vous sanctifiez le dimanche parce que vous n'avez aucune autre autorité pour l'observer que celle de l'église catholique romaine. Soratanan James Cardinal Gibbons io. Marina io zavatra teneniny io. Andriamanitra tsy ny sanctifier ary Andriamanitra tsy mibénir ny andro dimanche mihitsy. Tsy ny zavatra rehetrarehetra ny tenen'ny Paoly momba ny hoe vavaka zay premier jour de la semaine sy ny karazany mbola hiditra amin'iny tsika. Non. Jereo tsara io teneniny vous êtes sous l'autorité de l'église catholique romaine. Tsy asitsika ady, tsy anomezantsika tsiny fa tsika tsy nalala amin'izao fotoana iainantsika zao. Olombelona mitovy tsika, samy mitady tsara kokoa mba hahafahantsika miona amin'i Jesosy. Mba hahafahanao miona amin'i Jesosy de tadidio le nitantaraiky anao teo momba Moïse. Raha ohatra Moïse namena ny lemaka nampiseho anazy tamin'ny masony fotsiny, tsika koa de nampiseho an'Andriamanitra tsika ao anatin'ny Apocalypsie ilay atao hoe terre nouvelle, le paradis. Ampiseho antsika ohatran'izao io. Faly izy tsy faly raha vao mamaky ny Apocalypsie any amin'ny farany any. Wow! Jereo ane zany hatsaran'ny paradis vaovao lanitra sy tany vaovao zany. Izy tsy faly. Mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny masoandro sy manina tsy na miasa renao tsy reraka. Hitanao daholo le voninkazo rombifolo, le voankazo rombifolo zay tsy mahata mihitsy fa mamokatra foana mba hahafahanao mihinan-kanina sy ny rehetrarehetra reny. Tsisy zavatra tsy hitanao afaka mitetitety an'izao planeta zao. Izy tsy faly mahita an'izany. Par contre, raha tsy ao amin'ny Kristy ianao, raha tsy ao amin'ny Abraham ianao, tsy taranaky Abraham ianao, tsy azo an'io mihitsy. Inona ny taranaky Abraham? Taranaky Abraham de mitandrina ny lalànan'Andriamanitra. To le nosoratany tamin'ny didy folo tsy misy miova. Misaotra tompoko mirary sabata sambatra ho anareo 23, 26 le teo ambony teo 23 ty 24 mirary sabata sambatra ho anareo engany ny fanahy masina anampy atsika tsirairay avy amin'io zavatra voalazako taminareo io. Io ny histoire azoko tantaraina anareo momba ny sabata tamin'ny voalohany niala tany amin'ny Adama ka hatramin'ny Mont Sinaï. Amin'ny herinandro tsika dia hiresaresaka ny partirany Mont Sinaï hatrany amin'ny Jesosy Kristy ho zaraintsika roa ihany koa satria lavalava ihany izy ato. Dia avy tsika hitantsika eo izy amin'ny dans 21 jours truc comme ça. Misaotra tompoko bon sabat daholo amin'ny herinandronay. Mandra-pionao.